Tany hevitra nosoratana zanabary voangilalao Joséphine, oloravaka Arvony, Erlanto, Nofy, Ilaina Zoto no hanome aina ny tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. Allô? Oui, maman? Fa tsy maintsy mandeha rapitsy ve zany zay e? Fa maman Rovina no miverina? Mbola afaka herinandro? Za ve rangana na tena n'ilay hoe hanao vakansy any amoron-dranomasina? Papa efa nipromettra anay. Fa ina ny tadiavan'ny dadabera Laima efa sy nenibera soazaranay nefa e? Eny e, tokony mitsidika ny mihitsy fa le ihany kosa angery maman ka dezaka be e. Tsy tamana any ako. Eno tsy mandahan'le hitondran'ny Julio itsabo tena any fa za kosa ange tsy manjany ny ilany e. Fenitra sy Salema zany miaraka amiko fa hifenitra nefa mahita ny lalana. De miaraka mitondran'ny Julio zay. Efa hitako le vola napetraka maman tamin'ny sendra sy ny zavatra hoentiny. Eno omena ny dadabe sy ny ambendra etsy. De kafe sy siramamy ary lamba. Ok, fa voaraiko rery maman. Rapitso amin'ny 7 fotoananay zany eny amin'ny stationnement. Zay zany fa velomy maman e. Nareo sy papa samy tsy eo daholy. Bye bisous maman. Zao nandeha taxi de tonga aloha eto amin'ny stationnement. Za hitako indray reny ka ho taraiky any. Tsy mahafantatra tsonjonombona an'izay taxi borosy mandeha any akory Zay reretolona ohatran'ireny visika ireny. Andrasa tsoko fenitra ka. Allô? Allô Nadia? Fa aiza nareo e? Za ange efa eto e? Efa tamin'izay Julio e. Efa aiza ho aiza ndi? Eto akaikin'le bus mangamanga akaikin'ny guichet hito mihitsy aho zao. Okay ary, alefa jerenay ao. Amin'ny 7 latsaka fefany. Le Salema zany de mbola tsy hita ihany hoe nakaiza. Tsy maintsy mbola miandry an'iny koa na de efa tonga eo azy fenitra. Ndry, ary inona koa ny antony anisy vavy antitra tsy hamafy ohatr'izao e. Zany raha tsy tena variana sy mipimaso mihitsy izy. Sady manjoko ihany izy amin'ny mitondra tena mangozozo. Tena oatra mampatahotra ty izy ka. Nadia? Oe, fenitra. Ary sy hitako akory ny nahatongavanao teo. Manao ahoana nareo roalahy? Salama tsara. Efa elangandiny teo. Tena efa fefakady ny angamba. Nandeha taxi Ay. Reto entana ny asain'ny mamano entana. Ary Salema zany mbola tsy tonga? Mbola tsy tonga e. Izy indray zao tsy maintsy andrasana manahirana etiko. Fa avy narary indray nga sy ileo ito ohatry ny mahikely. Asa, tena tsy haiko e. Nateriny bebe anomaly ariva tao an-trano izy. Mampalahelo mihitsy le zaza amin'le tsy mahay miteny. De lava mihiny fa ho sitrany dadabe sy nimbe io kilemany io. De tena tsy fantatro mihitsy rery Nadia. Mahay fitsaboana be amin'ny ravin-kazo ny hoditra dadabe sy nimbe. De elana any enina aloha e. Oe, ary laseza le vavy antitra teo. Tona nanjavina vetivety teo. Ary inona to mamperikerika ndre? Ka. Tsisy letsy tsisy. Ary apita mitakerkerika be ringa Salema e. Aiza zany? Oe, eny tokoa. Tsiketo. Izy eny de tsy mifankahita.
Andraso atsoko dia ho fafaiko tanana e. Salema! Salema! Efa hitantsika. Aeva ianareo eto e. Za ery miandry anareo. Izay koa ary eto no miandry andriko. Tsy mifamotaona izany ka. Efa fefakatana izay no natongavako teo. Ohatr'izay mitovy ihany ange izany e. Ary mahagaga fa tena nitazatazana sy nierikeryka ihany fa ohatran'ny tsy nahita andry teo izany a. Za koa azako. Manao ao Julio kely. Nararindray angay alahy. Ary andao fa efa hitsy maminitra ange taxi borosy makany solazy e. Io mangamanga be io ve? Aiza hoentiko rehetra tanreto. Nitiavy Julio kely tantanako. Andao. Natory an-dalana ty Julio. Misy biscuit ato anaty sachet mangamanga ato raha ina nareo roa. Za tsy tia zavatra mamy ka. Zavatra masirasira zao no tiako hohanina. Dia mety oradan firy eo izany tsika no tonga any amin'ilay solaza ary fenitra. Afaka adiny iray mahery kely eo angamba. Fa fenitra izany efa mpakaty amin'ny be matetika. Roa taona izay ny taty farany. Fa tadidiko tsara kosa aloha ny lalana e. Izany dia larery ve tamin'izany? Izay sy atsaka. Le namonjy famadihana ny rahalahy ny dadabe Ratsoarana tatindray taona iny. Taranakaliana angery dadabe ireny. Nalaza sy nanjaka be tao votrandrina ny razambiany. Ve? Fa ry zareo izany aiza no tena mipetraka moa e. Ohatrany tsy tadidiko. Ao vodrazana. Fa na dia io moa izany mbola tsy taty mihitsy. Ay tokoa moa. Ay vohitrazana marina no anaran'ilay tanàna e. Efa noentiny mamonta aty ihany aho tamin'ny mbola 10 taona ka. Fa tsy tadidiko tsony. Niverina avy any dia ilay narary mamy niditra hopitaly iny. Ay ve tamin'ireny fotoana ireny? Tamin'ireny. Tena namela fahatsiarovana ratsy ho mihitsy ny diako farany taty tamin'ny fahazazako izay ka. Izay ange nisika tsy andehanako izao ry fenitra fa mamonjy sy nanaiky e. Sady tanàna hafa be ny be fadifady be nge aty e. Izy aloha dia izay. Raha olona vahiny no mandeha aty dia manahirana. Reto mijanona ange izany fiara izany e. Mijanona manala olona izy e. Dia manohy midia indray mandrapatonga ny solaza. Oay, fa tsy le vavy antitra hitako tary amin'ny stationnement tary ve izy mijoro amoron-dalana itsy indray e. Fa ahoana koa no natonga azy taty sahady. Nefa tsy niray fiara taminay anefa izy. Tena sady niany tsara indray ataony ohatry ny fizerina dala mihitsy. Fa maninona re? Tena leo tsy izery ihany ka. Fa misy inona ary na dia atao endratr'endratra be ndry izany. Hitany lavery fenitra le ramatoa antitra be manjoko nijoro teo amoron-dalana teo. Fa izy izany? Io andrasange fa tako ny olona io izy teo io. Oay, tohatra ny tsy ao tsony. Fanakaiza vetivety teo koa Fa maninona nefa izany olo izany? Tsy haiko fa ohatry ny efatra ary amin'ny stationnement tary izy no hitako teo dia banjininy tsara ho aza. Tena banjininy be mihitsy mampatahotra be nefa olona tsy fantatra akory le izy. Izany ve? Vetivety teo hitako aty indray dia gaga be Tsy haiko hoe tamin'ny fomba ahoana. Avy aloha any izany raha fa aza isanasaina. Mety roa ny adala amin'irenireny atseny roa ny angamba izany. Angamba. Tonga eto solasitsika. Andao midina daholo tandremo so adiny ny entana. Sady efa taitra Julio. Andao Julio hidintsika. Eo tantanaka elahy. Aleo etika ny valizindrina dia midindry. Fizaka ny fositra tao anaty fiara tao.
Ary nidina teto daholo ka ny sasaky ny voyageur dia ny sasany lasa nitsofoka nandeha tongotra tamin'iny lalana sekondaira iny. Dia tsika izany ho aiza? Miandry taxi brosy makany Avodraza antsika. Eto amin'ny sapanana eto izany no miandry an'izany. Tena tsy tadidiko mihitsy ilay lalana. Vitsivitsy fa mety ho elaela ihany vao misy tonga eo. Mino fa reto olona telo mianaka reto izao miandry ohatrantsika koa Miandry koa ireo matoa tsy mandefa mijanona eo Mety ho any Avohidrazana na mety hoe ho any Avohitrala izao ireo. Ho any Avohitrala ondry zareo fa nanontaniako teo ka. Ay, karaha ihany moa ny fiaramandeha anka. Fa i Vohitrala tsy moa Avohidrazana avaratra misy azy. Ve? Ary aloha izany asiana finanankanina aloha raha mbola ho ela izy izany ka. Izy ilo eo mihitsy izao ny haiko noana. Omeo biscuit sy jus Jerusalema. Misy ato anaty sakosy kata. Za koa any mitondra sandwich betsaka ato dia fromage koa. Andao ary aloha samy misakafo izany ka. Aleo mba omena mofo mamy sy ranom-boankazo rehetra tsy olona rehetra. Mijerijery ilay zaza. Meo izy reto meo azy. Iny ny taxi brosy tonga. Le makany Vohidrazana ve iny? Andao, tonga dia raisina etany Mitsangana Julio fa maninona ela izany ohatra malemilemy hafahafa nge reto eto Fa marary nga ela ary Julio Tena mandaha mafy manodikodina ny lohany izy. Fa maninona elahy Andao, ndao tonga dia mekara. Atandro ihany ny andro. Fa maninona koa na dia aty atao ohatrany tsy mahazo aina mihitsy ny fahitalanao izany. Fa tsy hainareo ve ho azany fofony izany izany doaka be izany. Henoko izany fa makanolo mampite andobe ka. Fa fofon'inona izany fofona toaka gasy re izany Poa, tena tsy zakako mihitsy ilay izy rifenitra. Marary be mihitsy ny andohako. Ka inona ary ny atao Tsika tsy afaka hidina hiala ato anaty taxi brosy ato. Tena raha mbola ela ny hijanona anaty tena ho safotra ato aka. Tsy ela izany ireny lalana fa adiny iray eo ihany Ianao efa mipetraka eo akaiky ny varavarankely ny fiara dia voay adanadanao io. Avoa ihany ny lohanao. Sady jereo any ilay chauffeur mamy be. Tena inacceptable mihitsy izao ka. Ahoana moa ny antony hitondrana toaka gasy ato anaty fiara? Nazia, mba mangina fa lasa Amerika aty ilay resevera. Sa tsika hilady aman'olona ato? Ary tena mitontontona be ny reto izany lalana izany Ka sekondera ny lalana izorantsika tsy dia ratsy ihany izy ity taloha fa voakarakara amin'ny fokon'olona. Mino fa ilay orana sesisesy teo aloha teo izao no nahasimba azy. Tena miontsana daholo ny tovako nijanona tamiko tsika fa naninona? Andraso hoe antaniako ny resevera. Ahoana hono rifenitra? Misy tsy mety ny fiara Maninona? Simba ve? Dia aty akodaoda aty ve? Dia ahoana izany? Inona ny atao? Ka ezahany zareo amboarina moa fa midina daholo aloha. Sady andao mihitsy koa hidina hifoka eo oksizena madio any ivelany any aloha fa tsy lastika. Andao Julio Sao ny tahan'ny lalana aty koa aiza moa tsy ho simba ny fiara Jereo feno lavadavaka be ohatrin'inona. Tena entsana tokoa izy tiako. Tsy ohatran'izao mihitsy ity lalana ity tamin'izaho taty farany Aleo asiana fipetrahana ery Ambodiazo ery aloha izao ka. Sady asiana goûter kely fa efa tena noana izany.
ve mbola tsy vita ihany ony le fiara e? Asa andraso anatiny eny dia jereko hoe efa kely sisa hono e. Tena efa adiny indray mahery izay no nanamboarany azo teoko. Ka olona mamy koa moa manao zavatrako. Tsisy zavatra mandeha amin'izay loany. Sady tony fiara tony ve izany dia tsy mba manao vizity mihitsy fa sady tsy manara-dalàna e. Toa sy mba lava-pandehanana azy. Sofera ety amidezaka ve kivaka loha amin'izany a? Fa nanjany lasa nalaina ny andeha tamika teo ary retiko a. Ohatriny hoe be sampotsampona be izany le diantsika. Mandehana izany ndre raha iverina odirery ihany fa iza moa manakany. Tena mamazina e. Efa anfiry nga izao. Raha izay resaka fandehanana taty dia izaho mihitsy ny tena tsy nazoto. Fa i maman ny insiste moa. Ho any Tamatavy nge ny programanay na full point e. Kanjo moa. Fentra, misy miantso ilahy. I papa ty. Allô papa? Allô? Faizinareo zao? Eto amin'ny sapana Solaza zao zay ry papa. Mbola vao eo foana miatra amin'izao ry Fenitra. Ka ampanina le taxi Bruce dia vao namboarina. Fa efa ho vita e. Fa taxi Bruce ahoana? Fanganareo tsy nateny chauffeur fa nandeha taxi Bruce? Ka ny sofera tsy afaka fa nitondran'ny eny amin'ilay grande réception any ampiasana ndrery papa. Fa hoe hakanay. Loza koa izany. Tena raha tany toerana tsy navelako nandeha rery tamin'izany nareo. Fa inona nefa ny ahiny papa e? Zany efa taty e. Eny e. Fa niova be aloha le toerana e. Fisavinareo no an'izany? Na dia azy Salema dia izay Julio. Efa tsy manino Julio? Tsy manino izy ka. Eny ary atsoe raha sanatrita raiky nareo a. Na sanatria misy zavatra mitranga. Ampitebiteby be ko. Mbola lavitra eo Solaza anie vohidrazany e. Sady misy lalana tsy... Misy lalana inona hoy papa fa tsy hainko? Misy... Zay e, dia veloma. Veloma papa. Tapatapaka koa le izy. Mitebiteby izay tao Martinoko. Ie, tsisy hainko akory izay tenin'ny sasany farany teo. Oatra miantso angely receveur e. Eny marina. Andao fa efa vita ny fiara e. Mekara daholo indray. Enfin. Tena mitontontona be loatra izany lalana izany Fentra ka. Ka na za koa aza tsy mahazaka an'ilay izy. Sady mivilavila mpandeha be le sofera mamo. Mbola nanampy toka gasy indray ngamby teo. Ary andraso resariko ny resevera fa izy ny tsy mamo. Dia ahoana olo lesy? Tovily lalantsika izany. Andeha amin'ilay lalana manitsy anankiray hono tsika fa tena ratsy be ity lalana ity. Nga misy lalana manitsy izany? Misy ka. Efa enina sy haja tantarain'ny olona taloha fa mbola tsy nalehanay. Mivily miakavana izay le izy vao mivily miakavy indray. Avy eo mamaky ala iray izay vao mivoaka manaraka ny lalana manamorona antsana. Antsana? Ataovy sérieux koa e. Izany ve tsy mampatahotra be? Ino lesy ry Fenitra? Misy taretra maniry ireny sisin'izany e. Ka na dia izany azako. Dia mandalo rano koa dia aram-bato be izany ny fitantaran'ny olona. Tena lalana dangereux daholo anie izany e. Tena ohatrany tsy mandry an'izany saiko a. Tsy tiako mihitsy fa miady izay sy maman iny raha miverina avy aty ka. Tena marina. Ny olona tereny andeha aty fotsiny. Vraiment tena... Miditra amin'ilay alana lazaiko teo amin'izay zao tsika. Hazo be dia be maniry mitsoalajoala dia misy lalan-tany kely mamaky eo afovoany. Zara raha omby taxi Bruce Jereo angely hazo e.
Inona izany reny amin'ny vatany reny ary fenitra? Reny ohatrany maitsomaitso be mipetaka reny? Lomotra reny. Lomotra? Inona koa izany? Fandrifa tsy mahalala lomotra e. Tena tsy fantatro izany ka. Ohatran'ny biby ary reto izy. Dia misy solatra maintimainty maniry koa azy reny amin'ny vatankazo ireo. Sady maizina mandomando be avavany ato anaty ala ato e. Ohatran'ireny ihany anaty tunnel reny tsika. Eno akiko. Aleo idiko mihitsy ity fitaratra ity ka. Sady misy fofona fahafo izany. Oay! Ohatra, efa misy inona ary Nadia? Aza manahitaitra. Io! Inona izany? Io mijoro eo ambody azo io indray ilay efa avy antitra hitako tariry fenitra. Izany tsy mahita ninona anke ahy eto e. Efa hoe io mijoro eo ambody azo io izy. Sady tena jereny tsara ange ahy e. Tena tsy mba mahita an'izany ary Nadia. Aleo ahy alato ka. Tena matahotra be Oretsy so le kirihitra matevina be io kosa no lazaindry fa olona. Tena olona olona io. Fa avy anitra misaritaka be. Andao efa mindra toerantsika sy fenitra ka. Sy hipetraka eto amin'ny sisiny eto Tena matahotra be zany. Ora ifindrato arindre. Tena mahagaga izany. Jereo fa gaga hatramin'ireo olona iray fiara amintsika. Aleo izy ho gaganiko. Tsy tena sady tsy fantany akory ny zavatra hitako. Jery ange fa Julio koa ary lasa matahotra amindry e. Aza matahotra letsy Julio. Tsisy ninino izany eo. Izany Rehefa fiantitra hitako teo, ny pozina, ny fiseriny, ohatry ny atserovako olona taloha izany. Tamin'izay le taty farany, dia avy eo narary avy eo. Tena saika maty mihitsy. Eny, tena tadidiko fa ino le izy? Iza moa le anarany teo? Mamono tena mahafantatra azy. Mpamefo manga masaka anay taloha. Mipetraka tao ambany atsimo voadrazana izy. Iza moa e? Tena tsy tadidiko. Oka fa zay voatsaroako. Neny manga? Tena zay le anarany. Olona tsy ahazo antoka. Tsy mazava saina. Tena mpamosavy iny e. Nadia? Fa inona izany lazaindry izany e? Eto mivazavaza be mihitsy. Tsy tonga saina mihitsy endry izany e. Fa marary angandry Nadia. Fa marary maninona koa e? Ka inona ny vazavazandry be eo? Iza ny neny manga izany? Nga izany angano teneniko teo. Tena lasy tia kozinako ty. Ainka izany ny lazaindry teoko. Iza le neny manga? Maty Andriamanitra. Fa maninona indray izany fiara izany? Sa nanao aksidanttsika? Aza miteniteny foana rehefa saleba. Mivily miditra amin'ilay lalana manamorona an'ilay antsa ansika fa efa tafavoakan'ny ala. Le lalana? Sesio. Ka io tianay. Fa maninona ary azany? Ohatra ny manana tsindro mandry ratsy. Tena tsy maintsy miakatra ny Tananarivo aingana fa tsy mandry ny saiko ka. Inona koa ary ty nataon'ny Laurence izany? Akizy ve dia alefa andeha taxi brosy amin'izao fa hoentina ny fiara? Nefa misy ny Julio ty salama. Tsy fantany tokoa iny lalana iny ka. Everiny fahakaiky sy mora nga iny. Izy afaka mandeha taxi raha monjy réception fa tsy mobilisena ny fiara. Andraso atsoko fenitra. Tena tsy tratranjo. Tsisy réseau angamba.
fa tokony ho any nefa reny raha ny tokony ho izy. Alao andeangana ihany. Tena antsana be marina ny vatao-kavanantsika. Nefa ilay fiara ny filambelana be mandeha. Ilay sofera koa amin'io tena mamo. Sao dia mba hitan-doza eto ka. Ory sofera! Mba hoentro tsara ilay fiara fa hain'olona nge ny entinareo ato e. Matahotra daholo ny voyageur. To tsy rara izy senony akoatra nge ny tenin'ilay e. Tena naleo ihany ny avy tamin'ny lalana ny totototona tarira zao ka. Mba masona mafy. Ory sofera! Aleo hijanona rangaha ilay fiara fa maminareo ka. Ohatray, sady ohatran'ny tsy tompony tena nitsony inge ilay sofera izany e. Eno vao maika ny alefana mirimorimo be ilay taxi brosy. Tena matahotra. Sofera! Sady hafahafa be. Misy rivotra mitsoka mafy be. Enonareo ve izany e? Tadio be io aloha io. Iny e? Iny miakatra iny? Hitanareo ve iny? Ory sofera! Inona aloha io e? Tetezana! Misy tetezana io aloha io. Te misy olona mijoro io afoandalana io. Izy io. Oay, neny mangy io. Iza tsara? Neny manga ho a? Io lefa vianitra hitako ny teneniko anareo io. Tena marina e. Fa inona no Andriamanitro. Oe, ny zara roa angela tetezany. Oay! Zereo. Tena ny zara roa marina. Andrikako. Inona ny dikan'izao e? Ory fentra. Tena tsy fantatra e. Tsy... Dia isa izany no. Hafahafa izao. Tsy hijanona ato andeha hidina. Hidina aho hitsambikina hiala ato Salema! Maty ny tongotro. Tapaka ny tongotro. Maratra be. Ny fiara ry fentra. Fa makaizy izany. Tena nefitra tamin'ilay tetezana avanana ny taxi brosy. Fa inona ary ty e? Avanana? Tsy milatsaka angetsika izany. Andriamanitro! Mianjera fiara! Any anaty asa! Maty! Ilay fiara latsaka any anaty antsana. Tsia, Fentra, Nadia, Julio, maty any izy telo da. Fonjeo e! Fonjeo re olona! Marary mandeha rabe ny tongotro! Ny tanako! Fana! Fa aiza zany? Fa tany ino ty tangasana be ty? To tany hevitra tsisy ninona. Dia fa inona zany ny ataoko aty? Ahoana ny nahatongavako taty? Tsy olona nisanisa fa sarery. Zay vao tsaroko. Nandeha taxi brosa dia Nadia, dia Salema, dia Julio. Dia aiza izy telo ta? Aiza zareo? Andriamanitro, fa inona re mahazo ahy? Fa maninona
tia fa maninona tia maty alohako tena marary amafy sany mitratrako ary fahaisa zany toaram-bato lalina be sy andeha voakato tena matahotra zany Vonjeo mama Vonjeo very atia mama faisana nin manga zany Vonjeo pamsavy Vonjeo ary misotra makay sany lalako zany to ohatra ny lalana mody ty aliako ty body ale trano tadidiko fa andeha ody a zany dia ony fenitra na dia Julio ariko any very zareo ka avako reny fianakaviako reny nde hiverina hitsery azy ireo tany hevitra tena angazana ary tsy misy zava-maniry fasika azy vato kely jejerena dia lava bato be tabe fa inona ny ao anatin'ireny to mampatahotra sa sao dia biby sanatry aleo hiala lavitra eto ka dia ho aiza nefa aiza no aliako aiza ny atsina aiza ny avaratra tena very are olona very ahy ary maratra be aika azy zany fa maninona ny tanako tsy hainikotsony ny tanako ilany feno raha be koa ny akanjoko dia mamoto ny tanindra raha andriamanitro Vonjeo Vonjeo papa aiza le lalana manamoronantsana teto ka misotra teto ny fiara mifilambilana fandehany tena tadidiko sady nandeha mafy tetery aloteria nisy tetezana dia aiza le tetezana io eny le tetezana ka tetezana tokana tena kaiza ndray titaiza le fiara ny nandeha mivarina tany anaty ansana ny fiara minjera tany minjera miaraka tamin'izy telo ta miaraka amin'ireo mpandeha rehetra teto ny fazinany maty tahoany maty any tahoany zareo fenitra na dia Julio sia
mampandry ny saiko. Tena mafy tena tsy tokony any an-tantsony fa tonga dia andeha hamonjy an'ireo ankizy ireo amin'ny voadrazana ka tena tsy mamaly mihitsy angefenitra tsoko nanadiako aza sa tsy manana ny numero an'ny Salema nefa tsy maintsy mamonjy amin'ny zareo ihany no aingana satria tsisy lafaka tsoka ny tanàna amin'ny voadrazana. Tena very ahe tsy hitako ny lalana mody. Papa reraka mangatsika de izy aloka fotsy mandany izy mangatsika tsy matahotra Fonjeo Fonjeo tsy vitako tsony tsy vitako tsony tsy afaka mandeha tsony tany hevitra papangono sarery veloma papa reraka aleo any tampoka eto ambony vaky eto atory atory eto. Fa maninona tiana tiansana lalabe aty ary ahy fa inona izany ataoko aty ary toa mandeha rahabe angezany lohako izany dia misy tataka beko mikipoko tena maratra be mama Fonjeo alefa mama ranin manga le raha matotsy fanina mpamosavy izy daholo ny antony izao lozy izao milaniko alika mainty be aliko mifahafatesana marary ahe maty ahe mama fa aiza zany inona ny ataoko eto afovoany lalatany eto kay maratra koa ny tongotro ny vonto-be ny tongotro kay Fonjeo azy Jesosy way maratra koa kay ny tanako mandeha rano vavako oka fa izay vao tadidiko
Sasy fenitra dia Nadia ary Julio nandeha taksi Brosy ho an'ny vohidrazana. Dia mamy ilay sofera. Nandeha lalana nanitsy dia namakivaky ala. Dia lalana nanamorona antsany ity misy aty. Ty ilay lalana. Dia ilay tetezana. Aiza? Ry aloha ry kaika. Tetezam-bato tokana. Roa nefa no mipoitra teo tamin'izay teo. Dia niaran-doza ny fiara. Varina tany anaty antsana. Fenitra, Nadia, Julio, tavelany anaty fiarany daholo. Miaraka tamin'ireo mpandeha nisy enina hafa. Tsia, Andriamanitra! Efa tafiditra ny lalana makany vohidrazana. Tokony efa tonga nefa ela nefa ireny ankizy ireny mba ny tokony ho izy. Telefonako. Aiza ny telefonako? Enganeko ao aty amiko. Ty eto ka. Tato am-paosiko ihany. Satranao Andriamanitra. Tsy maintsy antsolona. Losa fa vaky keny écran. Dia simba ve zany ty? Leo andramana iantsona ihany ka. Tonton Mertino natsoko. Papa Fenitra. Zay fa mandeha ka. Misy miantso ty? Izy ty? Allô? 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 Tonton Martino? Fa izy io? Salem? Fa manino ianao zany? Aizy Fenitra? Aizy nareo zao fa efa ety amin'ny lalana makany vohidrazana zao amonjy anareo? Tsy henoko fa tapatapaka be. Fiary. Vohidrazana. Tsy hany? Tsy azoko fa aiza? Ahoana tsara? Accident hoe? Accident aiza Salema? Valio Salema fa misy inona? Meo Fenitra aingana. Tena tapaka ny fifandraisana. Losina ary ty lazainy Salema. Accident hono. Dia to miteny hoe antsana. Dia sanatria ve ny anjerany anaty antsana ny fiara e? Andriamanitra. Dia antsana aiza? Aiza misy antsana ety? Ny zanako le ankizy. Tsy maintsy antany olona hoe aiza ety no misy antsana. Tapaka ny fifandraisanay. Sy mba tanteraka ny telefona. Enganeka ho voarainy Tonton Martino ny afatra. Reraka mafy azany. Mangatenda koa. Tavelany anaty fiara ny entana rehetra.
Aleo ikisaka andady etsy amin'ny sisiny maloketsy Zahay enganeka isy olona hita Tonton Martino enganeka Any Andozobato misy antsana, toerana feno aram-bato, feno lozobatra, misy kalan'olo sady lolo. Dia no lalana ratsy feno nandehanan'ilay soferany amin'izany lalana tsy tokony aleha izany. Io ilay fanahiako mantsy. Tokony ilay katokatotra nanatitra an'ireo ankizy ireo taty. Katokatona ohatran'ity entiko ity mihitsy tsy mataho-dalana sarotra. Zao manjary miviry lalana any amin'ny tsizy ny taxi blosy. Tsilandozo anao Laurence. Enganenga tsy anino reny ankizy ireny n'Andriamanitra. Fenitra, aza hitako n'Andriamanitra. Tafavoaka ny ala, Devily miakavy. Tena antsana lalina marina avy ato kavanako ato. Ary aram-bato no nandravitra ery apitery. Dia aiza zany Salemo. Aiza izy niantso ateo. Tena io izy, io mioka moron-dalana io. Salema, tena maratra be izany. Salema, Tonton Martino ty. Rano? Andraso alaikona anaty fiara vetivety. Ty azotroe. Ao, moramora. Zay. Salema, fa nisinina. Fa naninona? Aiza izy telo da? Tonton, nanao accident le taxi borosy mitondra anay. Accident taiza? Taiza? Teo nenjera tany naty antsana. Dia any izy telo da ve? Tsia, zanako, na dia Julio, tsia, fa dia nahoana loatra Mamy le sofera, fa tonton Sara roa le tetezana nge. Tetezana aiza? Io aloha io. Tetezam-bato tokana io hitako io. Nisy zavatra fafa. Zavatra fafa? Zavatra inona? Nenomanga. Nenomanga. Izy zany, maninona zany? Tsy fa... Tena safotra izy. Mila fitsaboana maika ty zazy ty. Inona no ataoko? Alaloha bateko any anaty fiara. Tsy maintsy mitady vonjy aho. Tsy vitako rery. Laza mitadany vohidrazana. Zanako Andriamanitra. Nadia. Julio. Matsavel.
Misaotra lieutenant Prospera. Misaotra nanaiky nanampy ah. Kaponina fantatra tery ampitana tsy minantozoka koa no ny antso aho hoe misy zavatra nitoboka be. Izay no nantaitra dia zasy brigadier nifanena taminao teny amin'ny sampanana teo iny. Fa misy hôpitaly afaka hitona amin'ny brigadier ny zanaka anabavika iny ve any Soalaza lieutenant? Tsy any Soalaza fa any andrefana kely ny Soalaza, any Maintirano. Any izy no mahazo fitsaboana sahaza azy. Tena misaotra anao lieutenant. Andriamanitra naniraka anao ifanojo lalana tamiko. Soa ihany. Fifanampiana ny fiainana monsieur le PDG ary ao anatin'ny asanay koa izany. Ndreto fa tonga reto fa tandelana andrasantsika. Miaraka amin'ny sarety sy tady mazaka mihitsy itinanao anaty antsanao. Manahoana ianao lieutenant Prospera? Dada Ratsoarana. Manahoana ianao? Ay ao koa ianao? Misaotra anao tonga. Hatao ahoana moa tsy fahatongavana amin'izao zavatra mampalahelo izao lieutenant. Fantatrao tsara ne zasy dada Peralay Mahefa olona tena mifanakaiky. Tena marina izany. Izy no Andriamatoa Martino, lehibe mitantana orinasa any Antananarivo. Zanany no efa fantatro lieutenant. Efa fantatro. Mampalahelo. Fa mandeha ny fotoana e. Aleo ibaiko ny drala reto amin'izay misaotra anareo nanoana ny antso e. Vohikava mahatratra izao. Ifanampy no aton'ny atongavantsika eto. Araka nefa afatra nataoko anareo satria niaran-doza ny varina any anaty antsana ny taxi brosy nitondra ny zanaka PDG sy ny mpandeha vitsivitsy. Inona no lazain'jareo lieutenant? Taxi brosy ndraleva hono nandehanany. Raha leva izay efa malaza ratsy amin'ny resaka fisotroana distafa ohatra sy tsy fitandremana lalana sy fady. Aiza moa no ahalalan'ireo ankizy an'izany lieutenant? Vahina ny reny ankizy reny. Marina aloha izany e. Ao ary fa mandeha ny lere. Afatory mafy amin'ny sarety ny tady mazaka dia midina tsirairay ny vatandela 5 aloha. Samy mitondra kiririka ray avy jiro fanao am-paosy. Ary azadino ny famaky arovatena sao sanatria misy biby masika ao ambany ao. Sady amin'izay koa misy isavanareo ny lalanao. Voaray. Voaray lieutenant. Zay mahita vaovao tonga dia mitsoka sifle avy hatrany. Mamaly izay avy aty ambony dia alatsaka ny tady sy ny gony mifatotra ampiakarana an'izay olona hitanareo. Mazava ve? Mazava lieutenant. Lasa zao ary. Samy mitandrina. Andraso kely aloha azafady lieutenant. Fantatritsika tsara fa be fady ny toerana. Ary Androzobaty dia fanjakan'ireo kalanoro. Noho izany dia mila vitandremana. Izay ny tondraka an'ireto zavatra reto ho fiarovana amin'izy ireo. Omeko tsiraray avy ianareo dia samy manao am-paosy. Reny raiso ry zalahy. Dia andao midina amin'izay. Lieutenant. Sao dia mba tokony hidina any koa. Andriamatoa PDG akata sy kirihatra ary kirotam-bato sarotra be ny ao ambany ao. Tsy vitanao fa aleo ataondry zalahy ihany. Zareo nefa zatra raha amin'io. Isika miandry eto. Eny ary. Zay fa misy sifle mitsika lieutenant. Ampidiny tady ry zalahy. Asio gony ihany koa. Angana. Engane kareo zanako izay lieutenant. Monsieur le PDG mila tony tsara ianao. Dia mahery tsara na inona zavatra ho hitantsika eto an'io. Ataovy ambony foana ny moral fa lehilahy. Eny moa lieutenant. Iny fa tafakatra ny gony voalohany. Tô vehivavy izy izany. Vehivavy lehibe. Tsy fianakavianao angamby io PDG Tsy izy io lieutenant. Ray tamin'ireo mpandeha tao anaty taxi brosy io. Zay misy feo anakiririka hafa koa. Ao sy tombo ry zalahy. Mafy. Lehilahy lehibe ty lieutenant. Mbola voyageur ihany zany io.
Efa razana enina izay ny tafiakatra fa mbola tsisy an'ireo zanakao ihany PDG a. Andraso aloha fa hiakatra eo ny rehefa ndeha nahita an'le razana nazava ndre matoa BDG a. Raha araka ny filazan'izy Rolary nidina tany izany dia tao anatin'ilay taxi borosy efa potika tanteraka ny lohany no nahitany an'ireto olona eniny reto izay ndray fiara tamin'ireo zanakao PDG. Dia izany ny zanako. Mety nipitika lasa lavitra izany satria vonontanadana be eo ny varavaran'ny fiara. Izany ilay tao aoriana sy tany aloha. Izany koa ny tsy nahitana andraleva sofera sy le reseverana nampy azy. Azafady aloha letina, reto zalahy reto manko miroko be ka mety tsy ho azon'ny PDG tsara ny fiteniny. Le taxi borosony zany tsy latsaka tsany amin'ny farany ambany fa nijanona teo atena ny tatazan'le vatolampy be sy kirihatra tao. Zany ve? Sady somary nitotona ny rirana ka ireo mpandehen'ireo ihany izay ihany ny tao anatiny. Mitombona ihany zany le hoe nipitika avy any amin'ny farany retan-kizy sy raleva ary ny resevera. Mandehana aloha nareo lahy miverina midina any manampy azy tela amin'ny fikarohana ary. Angana, efa tena hariva ilentika ity ny masoandro. Tena kivy letina. Ho hitantsika ihany ve? Manana finoana fa tsy maintsy hitantsika ny zanakao. Renareo ve zany? Misy feom-behivavy meme koa zany. Fa iza koa zany? Neny manga. Iza tsara hoe? Misy file maneny letina. Ampidiny gony, angana. Zazalahy kely tia nampiakariny zareo ty. Io ve le zanakao? Julio io. Le zanaka nabaviko faravaviko salama hoe ho tsaboana amin'ny vohidrazana. Mbola velona ve letina? Indrisy, efa tsisy aina intsony ty. Andary Julio, tsapy tena nalianse aty. Kanjo, fahafatesana no hita ve? Nisy anaka. Zay, misy kiririka faharoa koa zay. Alefa siany gony. Io fa tafakatra. Fantatrao ve ito vavy io? Nadia, le zanaka nabaviko vavy matoa io. Matoko ve izy? Ndrisy andre matoa PDG. Efa mangatsika be ny vatany. Nitona tamin'ny zavatra ngamba ny lohany fa vaky mihitsy. Ny kibo ny tataka be. Zany ve? Nadia. Ary le zanako le zanako mba aiza zany? Mety zay hita faran'izay angamba izy andre matoa PDG a. Io ve izy monsieur PDG? Manatona dia jereo e. Zanako letina. Maty zanako. Tie. Fentra. Maty zanako. Ndre, mafy zao a. Mioka mitomany eo amin'ilay fatinjana ny PDG. Miosondra tanteraka le zazalahy.
tapaka izany tanany izany dia misy fotoana koa ny lalohany. Tena enjany izany ary le sofera sy resevera izany aiza. Mino fa mety izay angamba. Stomery zalahy. Tsy raha levy io letina. Fa iza? Le resevera? Tsy izy koa fa ndray tamin'ireo vatandeha alefa nidina tany io. Fa manino ny dia izy? Toa feno dia andrangotra ny vatany sy ny endriny. Lany biby ve? Andraso hoe ho an'ny tanika fa toa mbola miaina izany. Fa nisinna le roa. Inona no namparatra be anao tahaka an'izao? Sa nisy biby? Ahoana hono raha tsy hoarana? Toa nilofika ny lohany. Matra izy letina. Zany ve? Dia inona ny bitsehany taminao teo? Neny manga hony. Mamangy amin'ny fahoriana dia mbola mamerina ny fampiononana feno sy mifankaherezana ho anareo fianakaviana indreo matoa PDG. Misaotra anareo tsy vita nanampy tamin'ny nangalana an'ireo ankizy tao anaty antsany nareo fa mbola nanampy aho koa tamin'ny tondrana ny vatamangatsika anjanako sy tamin'ny fandevenana azy. Andriamanitra ny hamaly fitianareo Tsy sisoran'izany fa asa sy adidy daholo PDG. Izany mihitsy ny rariana dia ny sono ifandiavana indray dia mahery zatra any. Misaotra anareo fa hono mba te antany anareo momba n'ireny antony rehetra ireny. Laza mantsy nareo fa toerana misy lolo sy kalanoro andozo bato. Dia izany ve izany nahatonga iny lozo iny fa mba tiako ho fantatra? Marina izany. Aleo angamba dadatora tsy hoarana no anazava aminao bebe kokoa fa izy no mahalala ny tena tantara sy ny zava-misy ety. Eny Andriamatoa PDG, zoanao tokoa ny mahalala. Enao raha teo tompo-tanindrazana na dia monina any Antananarivo aza ka tokony fantatrao. Menanao hary dadatora tsy hoarana. Ny fisen'olona zainao aloha dia isan'ny nahatonga ny lozy ary niaram-bato rehetra iny tanàna ny kalanoro iny. Izay ny nanaovana azy hoe andozo bato, feno lozoka sy vato lampy, ary lalana tsy tokony ho ale mihitsy iny raha ny tokony ho izy, raha tsy misy hoe antony lehibe manokana ankahy. Ka izay no nahagaga? Inona zany ny antom-bola nalehan'le sofera tamin'iny? Tsy efa fantany ve zany? Mamoezy, raha arak'ireo toa-kakazy be dia be hita raraka tao anaty fiara-potika, ny toerana nefa tena fady hitondrana toaka. Zany ve? Raha lefa koa efa fantatra fa mafy loha ary mety nanao intsin-dalana tamin'iny izy izao noho ny lalana ratsy izay. Ka izay mihitsy no niseho. Ka salemana eny teny tamiko hoe ny zara roa ny tetezana ary hita amin'ny masony tsara. Izany mihitsy ny tetezana andozo bato io raha vao miseho ireo lolo ireo. Ary tsy maintsy any amin'ilay tetezana tsy izy ianao no mandeha na tianao na tsy tianao. Tena lozy zany. Nasesitoza ilay ankizy nandeha tamin'ny rahalefa. Fa angamba mbola tsy hainao tamin'ny dada Ralay Mahefa ny momba nandozo bato. Efa henoko ihany hoe toerana be fadifady sy mananjina ny ety amin'ny manodidina ety ny betsaka. Raha olona tsy mahalala na vahiny aloha tena sarotra sarotra. Dia izay antony anankiroa izay izany ny tena inoko fa nahatonga ny loza Andriamatoa Martinoa. Ny toerana misy lolo, feno lava-bahatro ny kalanoro, fady hitondrana toaka,
miampy ny tsy fitandremana sy ny tsy firarahin'ny shofera mahazava ho azy, fa ny tena antony lehibe fahatelo koa dia ity, neny manga. Neny manga tokoa. Iza le neny manga fa nitenen'ny Salema tamin'ny tokoa izay anaran'izay fa tsy fantatro ny tiany holazaina. Tsy mbola renao tao vohidrazana ve fa naoraka be tao izany anaran'izany 13 taona lasa zahay. Tsy mbola naheno an'izany a? Le anabavinao no mety mahalala azy tsara raha izany. Iza? Madame Claudine. Mama Nadia? Tadidinao Nadia nisy fotoana narary mafy ny hôpitaly von'izy 5 taona. Tadidiko iny. Avy taty ambanivohitra izy mianaka tamin'iny. Resaka mosavy no antony nahavoan'ny Nadia tamin'ireny ary za isan'ny tsabo azy. Za sy dadabe Ralay Mahefa rainao. Hay ve? Vomanga no hoany no namisavian'olona azy. De iza no... Neny mange. Fandray be sy ny atsara velatsy be tamin'ny anabavinao izy. Zany ve? Madame Claudine koa moa olona tsotra be. Norosony vomanga dia nihinana. Saingy tsy izy ny kendreny neny manga fa ny zanany Nadia. Botabota mahafatifaty tsara tare tamin'ireny Nadia ka tianovonoana. Andriamanitro, dia inona ny idirany amin'izao ankizy ny diran-dozo izao? Araka ny voalazakanao teo dia mpamosavy maherody no kihizana dia tia manodidina ny neny manga. Mariny izany, intelo maty izy vo tena maty. Efa ho alevina vo velona tampoka indray. Natrehako mihitsy ny fahafatesany. Dia miamby-100 taona izy ny maty. Levina tsy lavitra ny sampanany Saolazy eo izy. Fasana mitokana anaty grihatra. Ary mbola manelo mandrakizao ny lolony. Maro ireo olona mahita azy matetika na andro atoandro be izao azy. Ary maro koa ireo olona mbola vonoiny. Tsy midranona ny manao ratsy neny manga. Dia volana e zany. Misy fanahy ratsy ao aminy. Asa aloha PDG fa nasa zao aza saika vao fita ny fony izay nanao mission tany andrefana tany. Izy tena mahay maka fon'olona mody miseho tsara fanahy. Dia sy dokan'iny ianao. Le namako izay aza tena matiny mihitsy. Tena enjany izany. Dia tsy misy zavatra azo atao mihitsy ve hiadiana amin'izany. Dadabe anao Ralay Mahefa angamba ny tokony anontaniana an'izany raha mahita hevitra izy fa tena malahelo ireo zafikeliny mihitsy izy zao ao a. Ary farany PDG nareo ty efa nainga hitodi ho any Antananarivo. Ie, akany Salemana amin'ny hôpitaly Maintranant zay dia andeha ho tokoa. Inona mbola tianareo lazaina? Hita ny fatin'ilay Ralefa Sofera sy ny reseverany. Tsy namelan'ireo fianakaviany fa nidina ny tao anaty antsana tao. Zany ve? Dia taiza nita? Tany anaty lavabatona Kalanoro. Foriporitra tsy fantatra olona tsony fa ny olana ny tendra ny vatany rehetra ary ny famatopatotra ny tanany sy ny tongony. Loza. Ela loatra ny namafy lohan-draleva sy nabedido azy. Na nimbazimbany an'ireo toerana fady rehetra tety. Lalan'izany. Le tovolahy anankiray feno rankitra isan'ny nidina tany ray sy mahatiny koa dia voamarina fa nanota fady sy nanao maloto tsy lavitry ny vaty lampiray tao anaty antrana tao. Sady very le fiarovana teny amin'ny nomeko azy. Tena mahagaga izany a. Ay ve? Reto tamin'ny manantony reto ny vadinao sy ny anabavinao ndray moto PDG anainga angambonareo. Ie, tsofrano izay mba ho tsara miveriny. Tsara tsodrano e. Tonga so dia maherezatrany. Misaotra indrindra. Vahondo koa andray moto PDG. Fanontaniana farany azafady. Ino latonao? Manana raha lafara lahampirehetra honinareo. Toana ianao an'izay amantsy. Ie, zanadra lahy ny dada Ralay Mahefa. Zanak tompoko la Ralay Mino izy.
tsy raireny izay fa rairay. dia aiza izy amin'izao? Ny ampitan-dranomasina any izy efa ho 7 taona izay. Efa eno zao fahoriana izao ary toyny izy milaza no avy izy amin'ny farany taona hoe hody eto Madagasikara amin'izay hony. Pera Jeremia izay ny anarany, rahalahy mino Jeremia, exorciste izy. Fa eno dia exorciste? Mpandroaka fanahy ratsy, mpanala devoly. Zany ve? Ie, zay fa mangatadalana ary zay aloha andeha. Veloma dia mbola mamerina ny fisaorana anareo. Veloma re, tahin'Andriamanitra indrindra. Hosono ho avy Andriamanitra ho PDG a. Tany efitra nosoratan-drazanabary Vongilalao Joséphine, Oloravaka Arvony, Erlanto Nofy Ilaina Zoto no hanome aina ny tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fy.